Manatevin-daharana ny hetsika eny amin'ny 30 Mey ireo sendikalista. Isan'izany indrindra ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny antenimieran-doholona. Tatra izay vaovao izay indray ary namana vola ravoavy sy tsira kotoarsan. Miditra tsihatra manatevin-daharana ny hetsika eny amin'ny 30 Mey ireo sendikalista. Ny sendika, ny mpiasa eo anivon'ny antenimieran-doholona dia anisan'ny namaly ny antson'ireo solombavam-bahoaka miisa 17 ho an'ny fanovana. Toy izany koa ny fikambanan'ny mpampianatra amin'ny na ny Association nationale des enseignants femmes et en activité. Izay ao anivon'ny sendikan'ny mpampianatra moa dia mazava tsara hoe efa hatramin'izay na dia mbola tsisy aza zao tolona ny député zao efa nitolona foana ny mpampianatra ary ny zavatra tsapanay tsy misy valian'ny fanjakana mihitsy zay taritiny filoha hery-rajonary mampianana ny fitakiny ataon'ny mpampianatra. Etsy an-daniny betsaka ny zavatra hita fa tsy rariny ao anatin'izany ministeran'ny fanabezam-pirenena zany. Ka zany mahatonga zahay mpampianatra rehetra miaraka amin'ireo député ho an'ny fanovana ka zahay rehetra zany dia vonona miaraka amin'ireo député hatramin'ny farany. Satria etsy koa zahay tsy manaiky ny mikasika an'ireny famonoana olona teto tamin'ny asabotsy 21 avril reny. Ka zay mahatonga zahay mpampianatra eny tsy mitovy amin'ny fomba noentinay na mpianatra zanaka bahoaka malagasy zao ataon'ny fitondram-panjakana. Nambaran'ny sendikalista fa maro ny famoretana ny mpiasa ary karama tsy mendrika azy no raisiny ankamaroany ny mpiasa malagasy. Ho azy ireo, fotoana amindronan'ny mpiasa hery ary itakina ny fanatsarana ny asa eto Madagasikara ny rahampitso voalohany ny volana Mey. Ny firaisakina ny sendika eto Madagasikara dia anatanteraka hetsika goavana rahampitso fetin'ny asa. Isy ny filaharam-be izay iainga eo Mahamasina ary farany eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely.